Ny tapena ny piasa ny asa vaventy eto Mahajanga, ny vava ny lakandrano eny amin'ny Fokotany Antanimalandy eo amin'ny faritry ny Garantsarety ka tsy afaka mandeha intsony ny rano amin'ny ity lakandrano ity. Manahy mafy ny vahoaka eny an-toerana amin'ny mety fiakarany rano amin'ny fotoam-pahavaratra ka manao antsoavo amin'ny tompon'andraikitra nanampina ity lakandrano ity mba amerina amin'ny laoniny ny lakandrano mba ahafahany rano mikorina. Izahay eto amin'ny mponina eto amin'ny Antanimalandy akaiky ny sotema ity dia misy tetezana eto izay analovany rano rehefa avy ambony tamana ambony ka midina aty ambany ary mievacuer makana amin'ny ranomasina. Ankehitriny dia rehefa namboarina izy ity salany mahagaga fa tokony antany le olona namboatra azy na hoe fotsiny antany fa zao de zao tapena l'évacuation ka mbola tsy fahavaratra koa zao mbola tsy fahavaratra zao nefa de hita fa tena fa feno rano sady hita amin'ny toerana ity ka manainga izahay ao anareo tompon'andraikitra mivantana ao anareo izay anisany hoe nanamboatra an'ity tokony mila fanamboarana ihany satria ho avy ty fahavaratra rehefa avy fahavaratra de rano rehetra avy an'ambony any mandeha ty avokoa ka hodobo eto tena hodobo tsodrano tsisy voaka rano foana atranala be io feno rano arabe io ka raha ohatra azonareo atao de zao mbola volana septambra zao de fa asio fanamboarana asio feverana fa tena tsisy lalan-drano andalovan'ny rano tsony eto. Ny fandraisana fepetra faran'izay aingany ataony tompon'andraikitra izay voakasika izany no angatahany ireo vahoaka eny amin'ny Fokotany Antanimalandy eo amin'ny faritra ny Garantsarety mba ahafahan'izy ireo misitraka ny zony tahaka ny olona rehetra. Raha tsy izany fa avoazana mihoampampana no mety azo ireo amin'ny fotoana ny fahavaratra.